Tasy Rakoto. Lova sarobidy Piatsalafara nosoratany Felana Ratonyaina. Lova sarobidy. Ireo mpamelona ny tantara Niony, Daniela, Gaston, Mirato. Mpanatotosa Alain Rabemanatsoa. Mpandray feo Joary Setra Rabiatsalafara. Nanahoana ny tany am-pianarana ary Miora? Efa manao révision si serge neny a. Tsara kosa zaniko. Mahay mandamina zavatra be ny zany ny sekolinareo zany e. Ie, vita loha be mihitsy aza nge ny programe e. Amin'izay hono miletika tsara ny fahalalana alohan'ny BEPC. Dia ataovy mafy ny ezaka rehetra amin'ny fianarana. Amin'izay mba tsy mameritaona. Madikiny eny fa tsy ataoko atsirambana no aviko e. Ary ny tanjoko aza dia mba hanampiananareo mivady amin'ny fiainana ihany koa. Rehefa lehibe anerina any moa zany dia zandray ny asa dia nareo mivady miala sasatra. Zany e. Tsara kosa zaniko. Ie, ka zao rery Miora. Tsy fidy manao ny anaka ny tsy nandia fianarana firy. Raha ny amiko dia mbola vao T3 dia efa tsy maintsy nijanona tamin'ny fianarana. Rehefa namaky teny sy nanora dia efa amiko satria ny fitadiavam-bola ny tena ny masony. Tsy nihevitra izay fianarana izany no zava-dehibe mihitsy izay mianakavy. Rehefa mahita sakafo hohaniny isan'andro dia efa ampy izay. Fianarana aty ambanivohitra rehetra ka tsy mba nivako lohan'izany fianarana izany. Dia nenay koa ohatra izany ihany e. Aty ambanivohitra koa moa ny tena ka tsy dia hitandreo ray aman-dreny loatra hoe inona no soa azo amin'izany fianarana izany. Indisy e. Ankehitriny anefa hita miharihary fa ny fianarana no fomba ahafahana mamely tena. Tsapanay taminazo anay koa fa mora nambakay ny olana nanam-pahaizana izay no ny fahabadonay. Ka zany ane no antony manosika anay hampianatra anao toy izao e. Fa ahoana ary neny? Tsy fahaizana taratasy ingiana ka no mahaveriny lovantsika manontolo e. Fa tsy azoko aloha zany tenenineny zany e. Hitanao? Ity vohatra manontolo ity dia any dadabe Akoranjalahy. Mbola tadidiko izy. Efa lehibe kely ihany za vao maty izy sady tratrantitra ery. Ie, telo mirahalahy izy. I dada Torandafy dia dada Toramaro ary dada ny faralahy. Fa ny dadany neny tsy mba hitako akory. Vao 14 taona ny maty izy e. Tokony hoe mizara telo zany ty tanàna ity rehefa maty dadabe. Tsy izany anefa noho ny tranga. Tsy niasa saina izay zara lovo izany izy telo mirahalahy. Zany misy anaka. Taty aoriana maty daholo izy ireo. Ka zahay taranaka sisa tavela. Za moa vavitokana. Ohatra ihany zaniko. Eny e. Fantaranak'ireo Roland tena olona nahita fianarana daholo. Za sy neny kosa tena nahantra. Io indray anao saloy a. Ka zany reny ho izy ry tanjona. Tsy dia mifanerasera taminay mihitsy aza ny avany dadako. Fa naninona ary neny? Tena moa sady tsy mahalala izay tsy misevaratra ny amin'izay fanana tany izany. Mangony fotsiny no hoe matry. Dia tato amin'ity trano hipetrahantsika ity ry Miora no nahaterahako anao a. Dia tato ihany koa no nahafatesany dada sy neny. Ity no an'olazaina fa anjara lovan'ny dady e. Nampian'izy ireo tanimboly kely fotsiny izany dia efa nianana tamin'izay aho e. Indray rery neny. Tsy rarony kosa zany. Dia ity tanàna hipetrahantsika ity zany ny lovan'ny neny. Ie. Zany marina ry Miora. Efa mpivadiny za saloy tamin'ny nizarana an'ireo lovo ireo e. Soa fa mba nahazo an'ity koa fa raha tsy zany dia tsy haintsony e. Efa ireo taranaka ange no nanao fivoriana tamin'izany hoe mila zarana izay lovana velan'ny maty e. Dia samy bady rehetra izay sizy a. Izay mihitsy e.
nanjakan'ireo manam-bola sy ireo manam-pahaizana ny fananana ka voailika ny tenana dia mananjo ara-dalàna andova aza rehefa tsy manan-katao e tsy nohona akory ny teninay e Zany. nefa dia tanàna ray manontolony ny fampizarany efa mipetraka tato izay mivady no tsy nasahina izy ireo nanafoana tanteraka ny anjara lovako. Mampalahelo azy zany ry dada sy neny a. atao ahoany Ranomarina zany avantsika daholo ny olona amin'ity voary ity. Tsy anaka rehefa voazara ny tanàna dia samy mivarotra ny azy ireo fianakaviana rehetra ireo. Samy tsy tia mipetraka aty ambanivohitra izy ireo e dia sika rehetra sisa ny amin'ny taranaka dadabe ny tavela eto. Hey very dada sy neny a. Hey ve izay le tantaran'izy teto e. Izay ny tantara e. hitandrery miora ry vohatra ry atsinanany ry teo indray ny misy ana mianakavy Teo ahoana koa? Io ary tsy misy tanàna na dia indray aza koa. ie fa tanàna be ny teo taloha Tena kaiza daholo? saingy noho ny asa ratsin'ireo dahalo dia lemo le tanàna e noho ny fanafina dia teo no namizako ny ray aman-dreniko sy ireo mpiray-tampo amiko Anga? ny ray beko ny reny beko ny avana avy amin'ny dada no betsaka amin'ny maty tao e Zany very dada. Toa mampalahelo be. Impiry moa any mba tia anontany momba ny havantsika avy amin'ny dada saingy tsy mbola mety tafaresaka momba ny samy mihitsy sika raha tsy androany. tena tsy nisy fahoriana mafy noho izany angamba teto ambonin'ity tany ity e izaka ny mitadidy an'izany a dia mitamberina amiko ny vezatry ny alahelo ny fianakaviako Mba ahoana raha natafavoaka velona tamin'izany? lazaiko andry tamin'ny fotoana nanafian-dalo ny tanànanay a dia za tavela tany amin'ny fianakaviana tany indreny vohatra ka izany no tsy nahafaty ahy Dada, tena mafy izany iainanao zany a. tena mafy akia sary tsy mety afaka ao an-tsaiko mihitsy ny fahitana an'ireo vatana mangatsiaka be dia be tamin'izany fotoana izany Samy miatrika fotoan-tsarotra n'izy azy tanjona rainao ry niory. Efa tantara taloha zany e saingy mbola manolotra ny ratran'ny omaly. Sanatria amiko ry dada sy neny no tsinitsinina ny mahantra toy izany a. ka tsy tena ho batoanay indri dia izany no antony nampianarana indri e Raha mbola vitanareo koa ny ampianatra dia vonina ry dada sy neny a. Saingy rehefa tafita ny erinany a tiako anasoavana ny hafa ny fahaizako fa tsy hanaovako tsindrofa lafo toy izany. ka zao e tsy manana tany na trano be olovaina aminay intsony rery miora fa ny hany lova azonay omena indri dia ny fahendrena izay ezahanay ampitainy amin'ndry foana isan'andro san'andro zao ka lova sarobidy azonay omena koa anaka ny fianarana ka ataovy izay ilofosina mafy amin'izany a Lova sarobidy indrindra izany ry dada. ory saloha tena mana fianaran'ity zazy ity a vo 5 taona monjana izy dia ho vitany ve ny atrika ireryn'ny fiainana any indreny vohatra any sika nefa ity tsy afaka ny hoe hifindrany daholo atao aiza ny fambolena sy ny fiompiana kely aty an-tanàna Ka tsy manatsafidy tsika ry tanjona dia tsy maintsy avelantsika kopa kely hatry miora. Sika koa ny raha tsy lasa ty tsy hita vola toa mivaky amin'ny mihitsy. ka ny tsara angamba aloha dia hoe ny ray amintsika mila mba mijery taratra ny hany mitady milo hoe aiza ny trano hipetrahany tsara kokoa raha tsy dia lavitra loatra ny sekoly izany e ary toerana maromaro olona koa satria toetra reriny ilay kiala tokana kely tika ity e
Tena ohatrany tsy vitako ny saraka amin'ny zanako ry saloia. Tena mariny raha misy manjoa azy ihany izaho tia ny mety ho faty alohany angambaka. Tomezanao indray ka ianao tia koa mampimeko ka na hoela na hoangana angery tanjona dia tsy maintsy hisaraka amintsika miory. Angamotsika tsy ho afaka ny akany matetika ka sady ilainy koa ane izany mba handrisika azy amin'ny fianarany ka tsy hotratrantsika mihitsy anie ny tanjony raha tsy hoe toizana ny tanany dehibe fianarany. Mariny izany ry malala fa alahelo indray reny ary saloia. Angaha koa moa dia isika rero ny ray aman-dreny misaraka manzanaka mamita fianarana toy izao ka izany indrindra va? Aleo aloha andeha ho any an-tsamy izay ianao tsy efa andeha hanondraka anana ihany koa? Andao e. Hoany an-tanan-dehibe amin'izay zany ndry zao mianatra ry miora. Vita ny dingana voalohany ry neny afaka BPC misaotra anareo aloha fa ny fanohananareo no natoy izao ahy. Nizaka natao indriny tsinjaindrika tsy nanao atsirambina amin'ny fianarana indrina indrindra izay fotoana ny anarandry izay. Fa zaho ary neny matahotra ihany le hoe hianatra any maditra be daholo ireo ny ankizy any. Izany aloha dia mariny fa zao lazaiko andria miankina amindry andry miora ny fianandria tsy voatery ianao izay fanaon'ny ankizy rehetra any any indri toizako iny fahendrena efa nananana tatia mifatoa ny fianarana ny anay azy efa tsy fidiny ane le tsy nanoho ny anatra. Mariny izany ry neny fa zavatra hafa koa zao ny alahelo-ko anao sy dada tsapako anefa hoe tena miezaka be nareo mampianatra ka ezaka tsy fantoka amin'izany ara-dalàna izany raha malahelo indri tsapanay any ny alahelo indri na zahay koa azange mba toy izany koa fa ny ahasoa indri ny tadiavinay sofa misy ny telefona ka afaka mifandray foantsika Ormiora. Ahoana ry dada? Matoky anao zay anaka matoa amelanao iray tanan-dehibe ihany fantatro tsara fa ny ahasoanao hatrano no mahasoana mivady eto tany. Tsy nanana lova teto amin'ity tany ity zay fa ianao ny lova sy arena sarobidy azonay ka tsy maintsy ataonay tsara koa mba horeharehanay rahatrizay eny kiry miora ry neny hiatrika fiainana vaovao zao ndry tontolo hafa noho ny taty zao tsarova fa dada sy neny dia tia andrihatra any ary manohana andry foana ninonina mitranga ny fiainandry any. Malina izany tenireninareo izany ikia misaotra mifatoa amin'ny fianarana tsara anaka aza manaiky rebiribe ny tanora namana ny an-tsekoly anaraka ny adalany any ataovy toy ny tapimaso tsoavana ny fiainandry izany hoe ny eo aloha trano ny banjininy tsy mamily maso hiakaviana hiakavanana fa nytanjona dia ny avitandry fianarana ahitandry asa afaka melomandry tena rehefa rahatr'izay tsy eo anilanay mandrakizay ny andriry miory marina aloha izay ary tena mafonsa ny anatra ireo izany ry dada sy neny tsy irery any fa eo anilanareo foana ny saiko sy ny foko fa tsy hoetiko hiatrika ny sedra mety handalo any sa ny anatra feno fitiavana izany ka tsy ho raraka elombe-andohany izany fa ho toaviko tokoa tiako be nareo ry dada sy neny tiana be koa kindria be mpianatra be aty izany sady izay be siesta be daholo mpianatra vaizakoa le sy ry ankizy fa oatra midorororo be ria midorororo fa oatra amin'ny manjakely zay indray tsy andalovana vehivavy mihitsy ty dery ty ka ataovy sy hina manana amin'ny orompia dia raha lasa namana koa dia ahoana dia mety hoe ho akoko io manjakely io ve dia ho avelako fotsiny amin'izao dia ohatry ny arany karamako fa ataoko izany rehefa tafa ve ny anay tsy ho hitako eo hoe aleo hita eo izany
dia tianao ve ny miaraka amin'irensika ohatrany tsy mahavatena ohatrany tsy hoe tsy mahavatena kosa izy mety hoe zao mihitsy ny fomba fiainana amin'ilay hitiavako azy mihitsy io ny marina fa rahazo fiainana zao tena mbola tsy nisy mpandakitika mihitsy dia hoe iala ve voalohany tiantsika izany mbola tsy mandrakizay izany io raha tafa sa mbola hoely izany aiza ary ndry izany efa haindry ihany le izy sasary-piaro fanatry hita dia afibandy mahafobe any fotsiny a dia aramiko ny aminareo tsy taitry ndry fa ho avy tsy hoely prince manahoandry manahoana io be kiny anarako a ary ny indri izy miora vao nahita ndriky a tamintsika vao niditra iny dia ohatra ny mahafinaritra be azany ndry a zany ie tsotra sady sarika dia faly aho hoe vao maika sika samy secondely ny ankizy vavy ato aneky mety tsara velatsy be daholo e indri nefa tsy ohatran'izany no fahitako andri faly mampatatra indri aloha e za koki faly mahalala ndria ary te ho lasa namandry mihitsy aza raha sitraky indri zany tsy misy olana aky izany a afaka amin'ny namantsika eny araky a ary nareo aiza mipetraka e zaka tsy akaiky ny postatsy a sareriny aty fa dada sy niny any ambodepona zany dia tsy malahelo sy manginarereo ve kindry angaky hita zay le fiainanako tsy mba manandova ho tandravaina ka ny fianarana no ilofosana no manana no avy aky a tena ila tsy ho zaka ny alaheloko voatelo volana faharoa nefa tiany vita fa miavy aky a marina aky izany a fa ndriky iry mio raha taiza nianatra taloha tany aminay aiza aloha lany aminareo e ndrikoky fa zany nefa nyteny tamindreo any ambodepony ay afa nitsy zany nareo ie hitako eo hitandre maninona ake indri tena mbola tsy zatra ny haingona taninarivo mihitsiko ay ve sake efa zatra an'izao poziko izao a sady maninona koa nefa izao e rehefa aminamana enika isika dia ampianariko ny fomba tiandry a any a ieny aky a an'izay le toka tsy kendry saloy a ka nazaza ny mba malahelo azy koa rery tanjony zara raha tafahoantsika nohony tsy fahampiana rabola tao anatin'izay tom-pianaran'izayko ny tena mampaira fotsiny aky dia ny fifatohany tanteraka amin'ny fianarana zay aloha e tsy nanahirana azy aloha iny taona voalohany iniko izay ho toy ny mbola tsy raha tsy midobola mihitsy izy aloha dia mba roa taona sisa dia ho afaka amin'ny ao amin'ny lycée ao a za ndray dia matoky azy ka tena matoky efa vitany io e io fa miantsona ianao allo ny zanako manahoana salamindry ie nareo manahoana ary neny a tsy manaza ay retsy a inona ny vaovao any hifarana amin'ny zomany tao ampianarana ary neny dia mba te ody a ka efa manomana fidindreny izy ahiory miory e dada no andeha akandre any amin'ny sabotsy efa tia hita mafy anareo a zany zany mba meo anao hoe izy reniny a ty ary miora ary ndriky tsy hita misy tamin'ny grande vacance a manahoana aloha ioby a salama kiry miora no tany aminay aky za no dia mbola ohatry ny nahitako andry tamin'ny herintaona ihany ve ny fahitako andry amin'izao fa za moa io vahoana kosa e ndriky mba manaova jejejo amin'izay fa tsy reny akanjo mampimebe reny foana ny anaovandry aty ampianarana aty a efa mba première ny akitsika amin'izao e fa maninona indry koa ny akanjoko e sady nga moa hijejojejo no ale aty fa tsy anatra ka jereko ndry irery izao no mbola manao akanjo ny taolo be aty ampianarana aty jereo ny ankizy vavy aty e fa za koa ngaky voatery manaraka ny fanaon'ny ankizy a ka mba mivoatra kiry kiala miora
efa jupe fosy short zao ny lamaody fa tsy reny anaovandry reny tsony. Aza talaina amin'izany ary obia hianatra ny alehako aty. Fandry marina moa avy any Ambotepina. Fa maniny fa tsy aritrindry mihitsy aho io tanànanay io e. Hitako eo indry mitavozavoza fanarahana lamaodiko. Mba mila metsiketsika kia. Manjary tsy jeren'ny bandiny indry e. Tsy mahalianaka izy izany a. Aty amin'ny lycée izany indry tokony efa mba manana sipa farafatarany. Tsy mahaliana mihitsy izany roby a. Ary avelao izany resaka izany fa fifanampiana fianarana aloha izao ndao ifatoana. Ilay antso ny dada sy neny aloha ka. Mila resahako amin'izareo zao zava-misy aty am-pianarana izao. Dia izany ry dada sy neny aty a. Misedra le izy. Eny e, faly aloha zahay rehefa hoe mahavita miatrika an'izany ndry e. Misaotra ndry koa aloha tsy nanafina ny zava-misy aminay e. Rehefa tantaraindry aminay izay nitranga dia hitanay izay fomba mba hanampiana ndry e. Nefa tsy mora kiza mahazo ndry izany a. Fa indry tsara koa nefa namaly azy. Miteriny aloha no fahendrindry izahay e. Ary mitandrema tsara foana na izany aza so hitarika andry amin'ny zavatra hafa izany a. Indrindra fa namana ane haindry ihany e. Eny ry dada, matokisa ianao sy neny fa efa tapa-kevitra nifantoka amin'ilay lova sarobidy omenareo ahy dia ny fianarana. Tsy maintsy vitako ny fianarako. Misy fety atao kia ohatranay ry mora. Sady efa nifangasatra teto foana tsika ao atao anatin'izay roa taona izay. Dia tiako kia raha mba mandeha amin'ny indry a. Zaho kitsy tsy mandeha amin'izany a. Tsy mahazo fotoana mihitsy raha vao hoe fiarahan'izany. Sady izany koa ve kitsy olona be dia be. Vitsy ka. Mpiara-mianatra amintsika vitsivitsy fotsiny dia izay. Sady mba hirariana atao ampianarana ho tsara koa e. Dia samy mba ho afaka baka daholo tsika rehetra. Ao ary fa handeha e. Izay mihitsy no tiako re androany. Amin'ny sabotsy ariva io a, tandreo. Ariva? Mandra-parain'ny andro ange e. Ay mo. Zao ve ny hoe vitsivitsy. Tanora lahy sy vavy maromaro no manatrika aminy. Tsy nisy olo-dehibe mihitsy. Efa miaraka amin'ny sipany daholo koa ary zareo. Tsy mahazo aina mihitsy aka. Tsy mahazatra azy ho rivo-piainana aty izao. Takizay koa tsy nandeha tatika. Salut ndry ry manjakely koa. Aza atao an'izany a. Ka ndry ange manjakely. Ao ary fa manjabeako izany. Ao ianao ka esory ny tanana. Iobia, ahoana kiry mora? Fa hody ahoana fotsiny indry. Ny ambiance izao vao tena miakatra ko. Ao aloha andrakely ty. Na koa io. Angaky indry misotro toaka. Raha naposikotro ny vao taty dia tsy nandeha taty mihitsy a. Inona koa ary ty sipabe hitaraina be ty. Firy tanora koa nefa ty indry ty e. Tena hodiky aka. Dia ahoana ary nodindry amin'izao alina be izao ka? Efa misivora alina izao e. Sa terivera? Tokony tsy nakaty mihitsy a. Fosotra amin'ny tenako mihitsy aho izao. Manala. Mbay. Fa inona no mahavariana ndry eo? Sady ohatrany tsy faly mihitsy ndry. Azafady aloha sy tera. Tsy misy mahalala anao izany eto. Mba mifanaja kely. Ndry koa ki. Ohatran'ireny efa antitra be ireny. Tsy zara ndry aza avy eo misy pity. Eo ianao sy tera.
fa mazavazava kely izany fa aleo ahodoka jereo to izy mianaka mbola matory daholo ary miamamo nanenenako mihitsy mandehanako taty mariny Miora, fa nahoana tsy nera taminay aloha ndre vao nandeha tany a sa hoe efa feno 20 taona neny a tsisy an'izany kosa e mieritreritra fotsiny aho hoe fety kely izany de aninona moa ka tsy neverindry mihitsy ahoana ny farandry tany raha toa ka vetaveta izany jolamboty izany tany ndry mifona neny a tsy amerina an'izany tsony mihitsy a mampatahotra mihitsy ndry ity ka haiko anie ndry hoe endy fa io namandry io tena ialao e apitikiza indri nefa raha ny zanak'izy izany marina raha tianana ho avy tsara ndry dia mba mailo amin'ny namana tsy namana tsara ho andry izany iobiobo izany ioby nge namaditra aza anisan'ny mahay ao am-pianarany izy ny tena manampy be any fianarana manoroany zavatra sasany tsy arako dia ahoana azy ny alako aminy amin'izao baky efa akaiko izao mila mandrefana pakevitra indry miora mila hajanona eo amin'ny resaka fianarana ny fiarahanareo rovavy ankoatran'izay tsy tia eny zavatra fatsony matokiny eny fa tsy amerina niny alina intsony a dia ahoana kiry miory ty baky efa akaiko ty andao aloha analakely indray e mba makabana koa any aky e za ianao rioby a za ampidirindry amin'izany tsony mihitsy fa iny tamin'ny fiandohany tao am-pianarana iny azy efa nanenenako ndry ty koa ky ka nosa tsy nanina kira izay filazandry azy a nisy naninona zao zay tamin'io ka zao hitandry bolangina fozy zao saona fa hitandriana ary ahoana marina kiny amin'ny derina tena tiandringa aky bandiny vao tamintsika sekondiny fotsiny efa taratara tamindry izy tena tiandry izy matohatra amin'izao mbola manantenandry foana kiry miora sady indrindra aky hiadana raha iny no iarahandry izy sady zanaka mpanambola no mahay ny sady bogosy impiry razako moa ndry hoe fianarana ho any ataoko aty tsy mila n'izany kia zao a dia ho taraiky hoe izany driko fandrimbarina moa izany tany aminareo tany efa zay vao mazava ary za koa ne ela be vao maharaka fa mitady dorororo mitovy amindria efa manatompo any ambodepona ka ty raha matokely ity dia mafo be ka tsy voafahanizaniza tsony ny foniko efa voahidy lakle trikaza mitaka vao 15 taona ngeky izany ny ala tany tsy misy manatompo ndry izany eo odry 15 taona izany tsy talefa afaka miaraka amin'ny lehilahy zaho azy efa 14 taona ny sasany efa hoatrizay ay zary ndry izany isika ngepo namana inona ary no anafianandrian'izany tantarako ioby a tsotra ny teniko amindry a za tsy mbola manao sipy izany ary mbola tsy voninao amin'izany mihitsy dia ho tareo a izany driko 12 taona tsy efa nanika farandry dia ho antotra amin'ny fianarana eo azo ampiarahana tsara ny aty izany ry miory dia mety amindry izany raha miaraka midera izany ary kiny tena lafatra sady nareo any voakopola ho ahy firifiry moa izay nitovavy reko atao amin'ity lycée ty hoe mijaly ara-pitiavana midera miova foana ny miaraka aminy dia namako vendry nefa mampirisika hiaraka amin'ny olo loatra izany efa niova ki izy tsy oatra ny talotsony tsy miandro voa vao fer ioby a firifiry moa raha tanora toantsika mitondra vohoka tsy satro no miadalana aty an-tsekoly mandao fianarana mba hitaizan'ilay menaky ny aina amin'io ilay ray mandositra didy everindry moa hoe tena tiandreo lehilahy mikotikôty andry isan'andro aty an-tsekoly ireo ny animba ny fahadiovandriky ny tanjon'ireo a aoka indry isaina tsara n'izany ataon'ny lehilahy fanalan'andro fotsiny aoka aloha fa ndry izany mbola virijindry mora mazava ho azy sarobidy amiko tsy avela koa sy mba nonona izany ny fahadiovana ary ena sarobidy nomen'andriamanitra ho ahy io dia indry izany tsy hanandrana mihitsy tsy mpanandrana ki izany a rehefa manambady any erinany a omeko izay hitiaviko ny fahadiovako indry izany raha azoko tsara tsy virijintsony
efa tamin'ny za 11 taona kia dia aiza zao ilay olana nimba mifahadiovandrio ka ny ampitsona ny mbany ahy ihany angeky dia faniova ny fifandraisany tamiko e. Miora tena marina ny lazaindry teo, tsy tena tia akory ny ankizy lahy iny kay, ny nimba fotsiny tena tanjony dia avy eo ny laozany a. Efa niaraka nandritra amin'ny volana maromaro izay, nangataka ny anao firaisana tamiko foana izy dia nilaviko. Noreseny lahatra nefa hoe raha tena tia azy aho dia tokony vonona ny amin'ny tsara indrindra fa tsy amiko azy, dia nifahadiovako izany. Nilaza izy fa samba ny aminy noho izany e. Izany voalohany niaraka aminy ary tena tia izy ka hiaraka mandrakizay ny tanjonay. Dia lokaloka teny izay sady mifanohy toky. Naveriny matetika tamiko izany ary farany aho dia resiny akia. Nomeko azy ilay sarobidy indrindra taty amiko dia nifahadiovako izany. Vao azo ny nefa izany dia nialany moramora. Niova olona niaranaka izy ry Miora. Nanomboka teo dia tena ninjehany eritreritro foana. Na tsy aro aho hoe ohatrany tsy nisy nilana izany intsony dia toizako ny adalako. Nisaraka izay nefa tsy narovako tamin'ny olo-kafa intsony koa ny vatako. Dia izany kiry Miora. Oziovy a, tena izany ve? Ie. Maninona nefa raha miova amin'izay ampy akizay a. Za aloha kiry Miora tena tsy nahita namana tsara ohatrandry mihitsy a. Fa tena namandry. Tsy mandetika ho amin'ny ratsy fa manarina ny lavo foana. Misaotra kitsy niala tamiko a. Dia mbola mamerina fisaorana andrika iary Miora. Tena naseho andry ihany mampinamana antsika. Tsy nisorona nananatra mihitsy ndry. Nanokatra ny masoko tamin'ny fiarako tamin'ny fidiny koa. Tsy misy isaorandrika izany a. Fa efa nanahoana aloha ndry izay taoriana n'ilay saraka tamin'ny fidy. Tena mafy kiry Miora. Fa zany hoe saintsaina n'ilay tenindry aho hoe tsy tena tia ahy izy matoa tereny fotsiny a. Rehefa nilazaiko tamin'ny tokoa nge hoe tsy hanao an'izany mihitsy aho raha tsy rehefa mivady izay dia miariary tamiko ny tsy fitiavany ahy e. Fa fitiavany any vatako fotsiny kay. Misaotra ki fa raha lasa lavitra izay a, raha toa ka mivady mihitsy azy e. Mety hijaly aho satria tsy hahamenatra azy mihitsy ny nitsaka. Natao sitrana ny foka inoko fa anadinjo kelikely azy kindria. Eny akia, fa toato angamba kiza andeha matetika aty amindry aty ka. Sady mila mifampianatra mihitsy koa tsika ka. Sambatra ho azy manana andrikiry Miora. Solon-dravavy tsy nananako hatr'izay ndry. Ompinamana foana kisika. Ioby ahoana kile momba Miora. Tena tiako be ho ahy izy. Ao moa ki mba asiopireo kely any aminareo aloha baka. Sady nympony ohatra mbola virgine ny fahitako azy. Mba tiako be zao raha za mahazo ny fahadiovana iny. Mipetra tsara ry dera. Tsy ho azonao amin'izany mihitsy iny. Fa nga iny maserany tsy ho azo. Tsy anaiky an'izany mihitsy ho aho raha Miora teneniko anao. Aza manantena tsy misy hoe sady izany courant any an-trano izany koa efa tsy misy tsony e. Ohatra fa inona koa ary ty fiovany ty? Ry dera. Akizy afa tadiavana raha animo fa tsy ny namako mihitsy. Namako. Hatramin'izay ianao nanaiky ny iarahanay sady naporisika kosoandray vao hoe namana. Zay ry dera fa laozako ianao loka. Mbola be ny fiomanana tao. Ny fanadinana koa no efa akaiky e. Mba endre amin'izay. Zay fa lasaka. Eny ariko. Tsy maintsy azoko iny e. Tsy malala ny dera nga. Za virgine izany ry Miora talenta ny dera. Iny fa lasa nody Ioby. Ary Miora ary mba lasa iza. Aleo enjehako hoe Ioby. Ioby a! Fangandry irera ny lody fa aizy Miora? Ohatry ny hafahafa ny dera izany. Ataonao iny izy ka? Ka nareo ary miaraka foanako. Nefa izao mindrindy hody rery. Mbola ao amin'ny trano famakiam-boky ao izy e.
mbola misy zavatra karoa noony ao ndao iaraka e mandehana aloha ndri e otry fa ianao nga mbola tsy odoka miandra ny sipako mirava ao amin'ny premiera ao ay manam-baovao a tsy miteny mihitsy le dera ka rehefa tsy nety ny amin'ny miora dia aleo miovako miandraindra zaka tsy valana io ve mandalo ny atany rana raha azoko ihany miora efa mba deuxième izy na troisième mandray e dia tsy ova mihitsy ianao tiryderaka tsy avelako ataonao an'izany mihitsy ny namako aloha e za koa efa manana e tsy indrery koa nge ny sipy eto an-tany e ay ve mahay mionona ihany e tsara kosa zaniko dia masotoa ary ianao sy zany sipanao première zany e tena azo tokoa moa zany e raha rainy tsy tia dia mitotoko batavy efa narahany dery zany gasy rakoto aika tsy ho azoko io ataoko amin'ny fanaovana azy ny androany rehefa tsy azoko moramora efa lasa lavitra kosa ioby andeha aloha amin'ny ora andrasako tsy amin'ny tsikindalana azy itsy tsy afa miala amiko eo zany iny e tena leo a itsy zany netoka ohatrany tsy milamina mihitsy eny ny saiko e tena fahafa loatra dia raha teo izay tsy izy ve iny mbola lavidavitra iny e aleo izy triako atao anatin'ity kirihatra kely ity eto ohatrany tsisy mahatazana manko arahako maso eto izay ataony eo ary toa mijanona eo amin'ilay kion-dalana ane izy zany e eo misy nefa ilay toerana tsy tianay amin'ny raha vavy andehanana rery dia iandry amin'ny oro eo zany ny tanjon'ilay zalahy a amin'io koa miafinafina ohatry ny reny indreny tsy maintsy aro andrio ary miora androany a andrasako eto izay tena teti-dratsiny io dery io iza koa ny aheno andria aty e efa atoandro be ny andro ny ankizy efa tapitra nandalo teto daholo tsisy olona andalo amin'izao oro izao tsono ao ianao ao akiry miora andray fa ataonao inona ny kanjoko finy ty ataonao tiridera efa lasa dala ve ianao e fa iny ty ataonao tiridera ay le ioby sokindriva mbola tsy mody a fa ahoana ary dera fahoana zao tonga hatramin'izao mihitsy ve ianao e raha tena nody e zany dia ahoana misaotra ke ioby nanavitra efa narahako masy ianao ry dera teo a ny fihetsika eo teo efa nanala sala hoe sao misy teti-dratsika sainao tsy nandiso mihitsy ny eritreritro e andao ho any amanam-pahefantsika ary miora mananjoy torindry satria fikasanan'olana ny azy za vavolombelona mihitsy ary tsy anaiky a kalma ndao aloha ary e tena tsy napoziko akiny zavanyseho iny a raha efa nody indry dia asa fotsiny eny akia tsy karitro akiny fihetsiny ka na tsy aro manana didy amindria adidy miaro andry tsy miala n'iny olona iny animba andry mihitsy ny ary miora faza matahotra misaotra kia tsy hanao valifaty ve nefa izy zao no izy voaroaka tsy mahazo manao baky intsony sady izay koa mbola voasazy higadra 3 volana tsy mahasany zany ki iny a tonga dia migadra ela be angeka izy raha mbola manaonao foana eo e manahoana eny tonga soa manahoandry
ary naninona tsy niantsony aloha dia nitsenaiko e. Entana tsy dia mavesatra kireto na a. dia izany azako dia mba nitsenaiko neny mandrosoana eny a. Izy miobory neny a, le namako mpiaro aty. Manao mama Miora? Manahoana kia? Tonga soa ianao. Aiza koa moa kia dia hoe mpiaro ny Miora. Tena raha reny tantarain'ny miorana ireny a, dia hoe tena niaro azy tokoa ianao. Zany? Misaotra rehetra e, tsy rery mita aty fa nanana rahavavy izy. Tsy izy fisaorana. Ary aleo aloha hikarakarako sakafo kely ianao ka, dia miala sasatra aloha fa reraky ny dia e. Eny e. Ndaoka indray ampikoromia. Ndao ary. Tena miterandreka izay fa vita andry somatsara mibaka. Vitanao somatsara ny dinana lehibe iny. Voatanjonao tsara ihany koa ny fitondran-tenanao hatramin'izay 3 taona izay. Miankina aminao anefa izao ny safidy a, na mbola no hianatra indrina tsia. Dada, mbola hitako hoe ampitsara ny fotoana ka raha izao any mbola no mianatra asa. Zany? Avy eo manao fiofanana mifanaraka amin'izany sa? Eny e, izay mety aminao anaka. Mbola vonany hanome vola nohizanao amin'ny fianaranao zay ry Miora. Izany indrindra kia. Misaotra ry dada sy neny a. Lova sarobidy tokoa no nomenareo a. Aza matahotra fa rehefa tafita tsara a, tsy sasatra toy izao tsononareo. Amaly babenanareo a amin'izay. Tena tsara fikasy ndrika hotoananay foana e. Ory Miora. Ahoana ry dada? Tena nanampy be andreny ny firasana foana taminay ny Cyprien Fenandry tany andrenivohitra tany nandritra n'ireny ny fotoana ny sarasika teo ranindriny. Tsy nanafina ny zava-nisy rehetra ndrika afaka nanoroandry izay tokony rehetra natao zahay. Afaka nanome taridalana, torohevitra. Eny e, fa raha noho ny fianarana ndry dia hiakatra ambony kokoa ny sehatra izay ilalaovandry. Tozaka ny fahendrena. Eny ry dada. Izany mihitsy ry Miora. Iova sehatra indria, iova taona koa. Efa tena tanora indry izao e. Tsy roa ny miala sakany rontsony. Efa nisy tovolahy nanadalandry teny amin'ny lycée, fa ndry mbola tsy niraika. Izao kosa nefa, olombelona natao ity sy ho tiavina ohatran'ny olona rehetra indry. Any ampanohizana fianarana any mety ho tojo ilay olona tiandry amin'izay indry. Dia tsarovy a, fa eo indrindra ny vao mainka mila ny taridalana indry mandra-pahomby an'izany fiarahana izany. Eny ry neny a, tsy adiniko izay. Matokia fa ataoko eo anilako eo foana nareo na aiza misy a, ary ninona miatramiko. Matoky andreky izahay a. Allô? Dada? Salama ndry. Salama tsara be mihitsy a, nareo manahoana? Manahoana ny fiofanana? Mety tsara ka, efa mamarana stage a amin'ity herinandro ity. Misy fotoana malalaka kely aho aorianan'izay dia ho any ambodepinany e. Ela anie izay 3 taona tsy nakanesako tany izay e. Tongava kia, miandrindry foana anie zasineny e. Ary nareo ve ho salama tsara? Ye. Sady misy resaka tiako atao aminareo izay rehefa tonga any a? Ay ve, tsy andronay mihitsy izany atongavandria ty izany a. Ao fa homaninay mangazo e. Oke dada, amin'ny herinandro izany, mampamangy ao amineny ao. Eny kia. Efa nahazo ena tsara ve ianao ry Miora? Ay, iny eny koa fa nga moa dia hoe reraka nanao ahoana e. Ay, ka efa mbola tabatra eo ary sakafonao e. Misaotra, fa aleo rehefa avy eo fa te hiresaka aminareo a aloka. Ay, tanjona, midira vetivety aleo ianao aty e. Misy resaka atao amin'ny Miora amintsika. Fa ahoana e, ka za saika mbola ho anitsako. Avy aloha e. Aleo aloha resaka kely sika ry dada. Zany, indray, hoe taro ny resakareo e.
nenitsy nyresaka taminareo aloloha satria tiako etanatrehanareo no ilazako le izy fa ino zany anaka za koa magagako tojo an'lay tiana ary dada sineny a nandritra n'lay fiofanana nataoko teo tia izy ary tiako koa zany hoe anambonanto zany zay eny ry dada sineny a tiavina no anarany ary mikasa nisy eo aty izy amin'ny faranty herinandro ty raha ekenareo de ahoana zany rangaha raha ekenay tsy azo koa ny zany fanontaniandry zany fa nahoana moa zay ny tsy anaiky azy ka fa ny ona famatorana avy atraniny zany asehoan'izany matoa hoe ho avy aty izy midika zany aminay fa hoe olomendrika izy fa tsy hoe ilanao ndry fotsiny ka de sy avy makaty retsy izy fa tsy olan'izany a fa mba ohatra niza hono zany nambambo mifondry izany aono inona koa zany ka fitite afantatra ny ako misaotra ry dada sineny tamin'ny fanampianareo tena lova sarobidiny natolotrareo ana andritran'izay niarahako taminareo zay andeha iovakany azao zany tokoa moa iova fiainam-baovao eo anilan'ny tiavina vadiko minoa nefa fa tsy hamelanareo irery a fa amaly-babenanareo zay eny retsy a zay ne tsy mitady tambiny amindri andeha tokoa kanefa tsy hanadinanareo fa tiako foanareo ry dada sineny a zao ry miora eny ry dada enikaza sy eniboninahitry zay amin'ity lanonam-panambadiana zay atao androany ty voazanareo roa ny fahadiovanareo ka ampisy lanjabe anay eo mason'ireo rafozandry zany zany mihitsy ry miora vitsy amin'ny tanora misalotra voaliny no tsy madio tsony efa zary fomba sisa fa ny andri kosa mbola tratra ny zavatra kendren'ny fahendrena malagasy hoe loko fotsy mariky ny fahadiovana tsy voavidim-bola ny fanajana ho azo indreo arin'izao mariazy zao ny fanajam-bady sy ny fanajan-kavam-bady ny fitezanareo no natonga n'izany ry dada sineny zany ve ka isaorako anareo zany ary alohantsika ikanjo amin'izay ka eny tokoa efa ho avy zao ry tiavana sy ny fianakaviana eny mariny ndao ary way aky ela be ky zany rioby a miora marina way aky sady to lasangeza be kindry tsy le pitsana kely talotsony efa niovaky ny fiainako rioby a nivahoana aky efa nanambady aky za zany tatarao aloha mifakahita tamin'ny tiavina nandritra ny fiofanana arakasana ataoko lasa vadiko izy de niteraka mity zay ro taona taoriana amin'ny mariazinay zany niova tokoa aky sika moa vitabaky iny de tsy afaka niona tsony mitady andreo mihitsy a tamin'ny mariazinay fa tsy hitako tao amin'ilay tranonareo tsondry fa taiza marina kindry ty ho tonga avy any ivelany kizary miora ay kosa nanoho ny fianarako tany de iverinany tsy ho ela koa nefa tamana kosako nambady aky za ye de any le fofombadiko ny miasa de hipetraka mihitsy zay saka ny vazaha malagasy ihany kia ye fa tsy misy adiniko akiry miora reny anatra nataondriana reny lova sarobidi no mendria reny nanampy ahiamatotra reny ka nahazo fitahina zao de vady vona niaraka amikodoriky lova sarobidiny meny dada sineny akoha kiny fa endrena sy ny fahaizana ka mba no mamezako andria izay namanana nampy samy tsara zany ny fiafaran'ny fiainantsika reo boko eny akifa de misaotra andria nazo aky zany tiavina nahazo andriry miora za koa ky nahazo lova sarobidy manana azy sy mitya de rovina ho no mariazinareo amin'ny volana ambony aky sainga ny ivelany angaky no atao ka tsy mba hisy andrimba hanotrona akory mifoky sy ny saiko aky anotrina andriany tonga avy amin'ny tanjony irina kindria za monjy fotoana ka votena andao andrimbakia de mahavitasondry a mariazindry misaotra kiry miora natolotry ny radio madagasikara anao teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
lova sarobidy nosoratany felana radony aina. Lova sarobidy. Ireo mpamelona ny tantara Niony, Daniela, Gaston, Mirato. Mpanatotosa Alain Rabemanatsoa. Mpandray feo Joary Setra Radriatsara Fara.